rehetra zany de voarakitra ohatra n'Andriamanitra mitory teny zany fa misy anjely zany mahatonga anamany teny hoe manana fahefana za mandasaka ranon'orana manana fahefana za mandefa cyclone manana fahefana za fahefana rehetrarehetra nasehoko anareo tany Betlehema Anjota zao manorona ny andro de teny zay mijanona ny ranon'orana de mijanona rehefa miteny za mamay loatra zay aoka ho isy rahona anakona ny masoandro de nisy zany izy atao Betlehema Anjota piony kristiana miaravavaka tsy nahita an'izay fahefana zay maina ny andro zaho mbola miazona ny andro maina am'izao tsy misy hatramin'izay 90 taona zay ka hoe 90 taona lasa zay hoe nahazoana fahalevantena ka nisy hoe volana desambra sy janvier ka mbola maina satria manana fahefana amin'ny zavaboary za miteny amintsika hoe mety any amin'ny 18 any mety cyclone hitra ny Madagasikara fa mbola mietrehitra zaho ampiditra sa sy ampiditra satria za manana fahefana amin'ny zavaboary eto ambonin'ny tany sy ny vatako nofo fa raha vatana jerenao de vehivavy za de mama-Mpaminany ahitanao ana fa ama fahefana anjery anazy zay zany le fahefana omena ana ka raha moka raha ohatra zaka hoe manana fahefana masoandro ny amin'ny kintana manana fahefana za amin'ny ranon'orana sy ny cyclone iza moa zany anakanana raha moka ny olany amin'ny ema moa sy zavaboary va izany ka ao anatin'ny zavatra feziko de manana fahefana amin'izany fa za sy pasteur akory na hoe araka lazaiko anao zany tsy de misy fanontaniana mazava aloha mazava zany ary nimiditra lalina isika mahakasika le resaka hoe mamoaka olany amin'ny elo teo hoy ianao teo hoe manana fahefana amin'ny zavatra rehetra ary afaka manao zay tianao na zao de zao ary ny olona rehetra ny amin'ny elo avoakanao de azonao atao zany raha manaky an'izany Andriamanitra ray manaky an'izany Andriamanitra ray de ny anankiray tiako anontaniana ary azoko antoka ihany koa fa anatin'ny sainy zay miainantsika amin'izao fotoana zao hoe raha misy an'izay fahefana zay ary ao aminao hoe mamoaka an'le olona ny amin'ny elo maninona zany no satria mba nisy fotoana tafaresaka tamin'olona ihany de nanontany izy hoe fa inona ny anton'ilay fepetra marobe ny amin'le famoahana an'le olona ny amin'ny elo satria misy fepetra napetraka ao amin'ny olona zay mangataka hoe avoaka ny fianakavianany amin'ny elo tsy fantako zay mety fianakaviany tiany avoaka tamin'ny 2014 zay fa namoaka olona tany de tsy fantatry n'le olona tompony taty hoe navoaka ny avany foana mihitsy ny elo tamin'izany fa tsy fantatra hoe firy tapitrisany navoaka tao de satria nalahelo ny olombelona za de nangataka tonatra n'Andriamanitra fa ozy Andriamanitra hoe fanjakana zao tontolo zao fanjakana Madagasikara fahazapana no tsy inao sa inona de ny olona tany amin'ny elo hitako fahoriny de navoaka kanefa n'zany rehefa tsy tonga tantsony za fa nisy ny ady mafy zay natrehany dia nalainy devolony ray le olona nanota reto de ahoana moa zany no mbola anafahano anazy ao anatin'ny elo fa ny elo ne tsy natao an'olombelona fa natao an'ny satana mpihodina n'Andriamanitra fa n'olombelona tena araka sitrapon'ny satana de ray fefara aminy ka olona ray fefara amin'ny satana moa inona nijiranao amin'izany de nalay satana le olona de niverina tany amin'ny elo tsy mba namaly fa ny jiosy kosa zay navoaka mbola any ny jiosy hatramin'izao misy toerana hoe bozaka maitso zay de ay nametrahana anazy de any zareo zany hatramin'izao de nitondrasako baiboly efa tatsy de zareo moa misy mahay teny gasy de mampianatra de zay zany zavatra misy tamin'izany fotoana zany tsy nisy fepetra de naveriny devoly any amin'ny elo le olona navoaka 2014 zany tatsy arina amin'izay zany tatsy arina amin'izay fa nisy zany io tantara io nijanona amin'izay za tamin'izany zavatra zany fa najanoko tany amin'izao amin'izay zany nalahelo pasteur sy niteneniko teto fa zany nangataka tamin'Andriamanitra hoe aleo le pasteur aloha hiala sasatra kely fa mba nanompo ny tompo hianatra ny 10 taona na de sy vita batisa ny ranobe aza zay navery azy de aleo izy mba hiala sasatra aloha fa mba misy na de ray taona roa taona na 3 taona aza mba hiadanany tsy ho any amin'ny fosiny hoe navoaka ny anjery satria manambara ny tenako ihany anatin'izay fa ity indray zany misy vadina pino sy nandeha tao amin'ny elo zay fa nisy an'le olona maty sy maintsy natao fanajiajiana ohatra hoe mpanjaka vaviny Angletera atao fanajiajiana olona malaza mpihira nalaza be mivavaka sy vita batisa amin'ny ranobe navery anazy any amin'ny elo nefa izy nandalo tany Brikaville tany nanao asa soa aloha nefa tesany maty sempotra maty tanora raha lehilahy fosifosy zay de hoe malahelo an'izany de nefa ny ohatra nanao soa ihany de ndao mba jerevana de misy vadina pino tato
Presaka amiko foana matetika gendarme avy any Fort de Chêne mifampiresaka hoe za ohatran'izao mivadiko izy miara-mivavaka aminareo de rehefa ohatra ka hoe mikristana miara-bavaka rehefa mirehetra be zany de voakapoka ny devoly foana za tsy kezika mivadiko avy any izy de za tsy nyvonony de teo zany za hoe anala an'le olona de tonga tanatin'ny saiko am'izay hoe za anala an'le olona mana fahefana am'zany satria za mpanjaka ny zava-boahatra fahefana tamin'ny Adama menana de ahoana ary zany ny ataoko nanana fahefana Lucifer nandefa ny teo fa za koa mana fahefana mamoaka de miady zany zay roa de ny zavatra misy de tahaka an'izao satria navela nandeha nanaiky nanana fahefana Lucifer namerina ny tany amin'ny elo ny navoaka voalohany noho izany de rehefa niteny tamin'Andriamanitra zany angataka mba ahafahako manala fotsiny aloha an'ilay lela gendarme avy any Fort de Chêne io sy papany ankizy vavy atao am-piangonana azavaiko hoe papandry Moïse azonao dia tao anatin'izay zany nalahelo de niezaka nitady vahaolana moanana azy tsy fanalam-baraty zany fa miteny marina tao nefa zany nilaza eny koa le lehilahy hoe iry daholo reto daholo zay le voakapoka rehefa mivavaka any aminareo zanaka da evoakanao any mety daholo fa kosa raha moka anazy ozy izy ny tompo asy ho fepetra miankina am'le olona ambony tany tompon'le olona avoaka le olona avoaka de misy fepetra zany ile vola kely alohany iny hoe 3 alina ariary misy vola lola izy misy vola lola izy fa anaty panerina ny fahotan'ilay olona tsy mavita akory zany fa zany mandamina 3 alina zay fotsiny 3 alina zay fotsiny de ny fepetra de manao akanjo fotsifotsiny rehefa mivavaka sabata sy fepetra inona ane zany de manao akanjo fotsy rehefa sabata de zavatra efa tandrema sy kato ihany rehefa madio rehefa maloto de midio zany hoe mandeha fahamarinan'ilay olona de le fahamarinan'ilay olona tsy hitazomako an'ilay olona hoe tsy azonoko ty any Lucifer satria afaka fampiresaka tsara zay tsy azonoko ty any fa le olona tompo-kavana navokako ane ka olo mandeha fahamarinana be mitsy sady naovany fanam-pahamerana fa aza mikitika anio ianao de tsy manana fahefana sony zany Lucifer de miadana aloha ilay olona any amin'ny toerana zay mampanjenjena azy any mba miala anaty afo aloha de ohatran'le olona mivoaka avy any am-pontsy de mba miala ao anaty afo aloha mandra-pahatongavana le fitsarana zay zany le zavatra misy fa tsy hoe kory hoe vonjena any an-danitra ny avanareo tsy mahazo ny lanitra le olona satria nanota fa hoe miankina amin'ny mpino zany miankina amin'ny fanarahan'ny fepetra fahamarinana ara-baiboly de zavatra efa ataontsika amy zany hoe rehefa maloto ianao de fahamarinan'ilay olona zany tenako amin'ny Lucifer tsy azonoko ty anio fa misy fepetra io fa n'le tompo-kavana ane mbola mivavaka any sady mandeha fahamarinana be mora sady nanaovany fanatom-pahamerana io na de mora azy zany zay zany ny zavatra misy ka inona moa no mahasaka anao navokako androany daholo eran'olona any mahakasika le hoy ianao teo hoe misy vola aloha fanatom-pahamerana amin'ilay amoanan'le olona karazana hoe vidim-pahotana nefa ny araky nazavainao de taloha ary raha antsika malala ho antsika taloha zay niaina tamin'ilay fiangonana zay nanao azy de misy an'izay fomba zay mihitsy ary efa nofohanana mihitsy moa izy io am'izao fotoana izao tsy fantako na mbola misy moa fa araky ny fahalalako azy fotsiny dia misy fotoana vidina ny fanahy ny olona anankiray rehefa maty vidina amin'ilay mpitondra fivavahana de misy fombafomba ataony zareo zay de hoe afanany amin'ny elo izy de alefany an-danitra misy itovizany am'izay ve le zavatra ataonao ty sa hoe zavatra hafa mihitsy satria raha mandinika zao za de ohatrany hoe ohatrany mitovitovy ihany sady misy vola loha le izy sao de mba fidiram-bola ary le tianao tongavana amin'ity zavatra ty ya zao lazaiko anao misy aloha ny fiangonana dehibe hoe lamesa fitoranam-bavaka ny fanahiny ela sasatra ny fanahiny fa mon père tsy manana fahefana mankany amin'ny elo raha tsy tany azonao le izy misy ihany koa hoe afaka mivarotra ny fanahiny le pasteur le fanahiny mpino de marina mihitsy zany satria zany nivezivezen'ny zareo any Afrique du Sud io mivarotra ny fiangonana tsy ny fanahiny mpino ao anatin'ny fiangonana zany fa ny mpino anatin'ny fiangonana tsy malala fa afaka manao an'izany izy de ny zavatra mitranga zany rehefa aveo rehefa afaka manao an'izany izy de fa izy afaka mivarotra ny fanahin'olona mbola velona tsy ambony tany de rehefa maty iny de tonga de lainy satana fotsiny satria efa lafo
le pasteur tsy ambony tany zany fa tsy afaka manavitra olana amin'ny elo izy anjely manam-pahefanany amin'izany ihany no afaka mankany satria raha mijery zao tosika ohatra hoe misy dosoa zao ohatra le pasteur de pasteur dosoa ohatra de ohatra tosika hoe pasteur zao la dosoa ato amintsika de pasteur dosoa afaka mitondra ny fanan'olana an-danitra afaka mitondra ny fanan'olana amin'ny elo zay safidiny io fa afaka mivarotra ny fanan'olona amin'ny satana mba hivarina any amin'ny elo fa le famonjena any amin'ny elo tsy hainy raha sy hoe tahaka anazy zay anjely nomena fahefana zay zany manana fahefana am'zay satria manana fahefana amin'ny zavaboary de ny olombelona anisan'ny zavaboary no arin'Andriamanitra fa tsy misy olona mankany zany raha tsy maty ia zay le izy le vola aloha tsy entiko any an-danitra akory fa isy fandrosoana lehibe sika risy fahazapana lehibe de hoy zay hoe tsy misy ilako ny vola io ary efa nampianarina tamin'ny alina ampianarina mpaminany alina hoe zao izy izy nisy jiosy manko ny tsarainy tena hoe hiditra lanitra madiodio rehefa moka didim-pisarana ny anjely hoe hiditra lanitra madiodio izy de nisy raha kely nivoaka ny vavany de rehefa nisy raha kely nivoaka ny vavany de ozy ilay anjely mpitsara nga ianao ninana ny volany maloto rehefa nanadio vehivavy maloto fa misy raha mivoaka ny vavanao de rehefa nitady diny de ozy ilay anjely mpiandry azy eny tompoko satria izy evangelistra missionnaire mandeha ohatra hoe tosika hoe atomisika evangelistra missionnaire zany de ohatra hoe afaka mandeha vezivezy any amin'ny sinagoga tany zany nisy olona ny jio de tanaty posy ny vola satria entina any amin'ny tempoly aterina teo anefa ny voakitsika le vola satria noana izy tsy fantany tsony ny volany reraka ny olona rehefa reraka tsy mahalala tsony hoe zao ny tokony ataona zao ny tokony atao tsy afaka mibaiko anazy ny saina de rehefa reraka nefa mivatanao de reraka fananao de ny zavatra misy nefany ny nanany amidiny ohatra tosika na amidiny akondro de noany le volana maloto de le falitony le vehivavy misy nivoaka ny vavany ka io volany maloto io zao sao sika mieritrehitra hoe volany maloto reny angamba no any mpisorona misesy tany reny tsara fa efa fantatray zany fa io volany maloto de anefa navidin-jiro efa nafidirinao moa zay resaky zay de zasy alova mbola sy any de ny teny misy hoe ity vola amity tsy azo anina tsy azo anina izy fa amidy fitaovana amidy karazana amidy imprimante andeha anotansika taratasy tracte sy nisa karazany andeha amonjena ny jentilisa zay mbola anatin'ny falotony fa tsy azo anina misy ary efa namena fepetra hoe raha sy tianao hivoaka ny vatanao ohatra ny hoe ianao zany ohatra mihinana an'le vola hoe le vola fanavotana le olona fantatro tsara le olany amin'ny elo fa feno olatra sy kankana de raha tsaraina am'izay zany anao veo na de hoe 10,000 ariary azy nalainao tamin'io de ho tsaraina am'izay zany anao zany rehefa veo de amin'ny fotoany tsarana iny am'izay raha mivoaka ny vatanao ny olatra sy ny kankana de hiteniny anjely nga ninona vola lefa nampaminerina tamin'iny de zay le sy afahana mihinana azy mihitsy satria vola maloto le izy fa alefa ividianana imprimante mandeha fotoanantsika amin'ny 7 minitra sady zao nefa isika lavalava ny resaka lazainao teo zay de idirantsika mahakasika zay resaka vola zay ray aman-dreny mpaminany satria efa nampidirinao ihany moa le izy hoe mamy vola le olona karaha mihinana le mpaminanina mihinana ny mpiandraikitra tao fiangonana de mivoaka eny amin'ny vavana araka le finavavabena teo de anatin'ny fiangonana tokoa hoe zany misy lamina sara-bola manokana mihitsy ny ao sa hoe ny vola rehetra miditra amin'ny fiangonana de anao amin'ny mampaminany lehibe anao sy mpitantana fiangonananao makaiza zany ny vola ampiasaina amin'inona daholo zay zany de iraka manao mission misy fotoana zay tsy eo de misy fotoana eo mifanjimby za de vehivavy anankiray fanjimby rehefa tsy eto za de vehivavy satria tsy vatany tsy azo ajanona fa le fanatena original ana tsy hitako de zao zany teneniko anao ataoko ankolaka le izy io vola io zany vao tonga ny fanatra mbola vao mandrosaka anaty fanatra anao de efa fantatray ny compteny compten'le vola ohatra ny hoe ataontsika hoe demy prinsia 2,000 ny fanatra anazy voalohany 2,000 fanatra faharoa 2,000 fahatelo ohatra hoe ohatra zany ohatra hoe Cornelio 2,000 fanatra voalohany 2,000 fanatra faharoa 2,000 fanatra fahatelo mbola eo ampandrosahana de efa fantatray ny compteny de tonga ny sabata de manao tatitra izay amin'ny lehibe na
de ankany amin'ny tompo hoe fiangonana kristiana miaravavaka sabatandroany zao ny fanatra fa ny any amin'ny sinagoga mbola hiakatra de ny any amin'ny sinagoga moa fa misy zany efa mpanaramaso de ny amin'ny sinagoga na misy manaramaso na tsy misy manaramaso zany tsy misy afabela amin'ny fitsarana zany satria zay efa za kosa ve mitondra fiangonana de mbola misy samanao adalàna de tonga de fa mipetraka eo anatrehan'Andriamanitra de fa mivoaka ny lisitra ny tompo reto daholo ny fijina ohatra hoe esory aloha sakafo ny Betlehema any Joda esorina le sakafo ao an-trano satria ny mpiasa sy mainsy inana de de hoe karaha mampanao trano azy ianao sy mainsy misakafo omeny lehibe anao sakafo amin'ny antoandro na de hoe mpanao manao trano ny asanao zany zavatra ambany zany de ohatran'izany ny mpiasa andavanandro de sy mainsy men'olona iasany sakafo esoriny sakafo Betlehema any Joda sy ny volana mpampandriamanitra de ny ambiny tehirizina atoro zao azonao fa za manana vola manokana ohatra hoe za zao manjaitra de fa afaka malafo de fa afaka sakafo zany zay koa afaka manana vola manokana manana fiainana manokana za fa sy miankina amin'ny volan'ny fiangonana na besaka na kely indraindray ny olona mitebiteby hoe rehefa hoan'ny ohatr' zao manko de vidianany mpaminany an'izao tsy misy zavatra mandehandeha ho azy zany ary ny fanatitrato zany tsy havitana zavatra sy azahoana fiara sy azahoana zavatra hoe mba hoe vidy fiara ianao de fanatitrato ve de azahoanao fiara de avy eo am'izay za ohatrany hoe ataosika hoe ny MK zao ohatra ataosika MK lioka de teny vaona marina rahalana azahoany mpaminany fiara ohatra hoe mividin'le 309 kely iny zany zany ohatra voalohany na 309 fane mpaminany de mampaninina anao raha iny ny tiako ohatra zany eo indrindra mantsy satria anisan'ny tena manakorotana sain'ny olona amin'izao fotoana izao ny voalohany indrindra fahitananao tombotombo fananana foana isan'andro ataoko maintsy be izy satria nandeha ilay resaka ilay nilazainao mahakasika ilay hoe nisy fizaham-toetra mahakasika ilay vola amina miliara de nilavinao ilay izy de nefa taty aoriana to nanana fananana zay tsy napozina hoe tokony hanana an'izany ianao ary anisany anankiray izay mampandeha ny sain'ny olona mihitsy hoe taizara ny volana nanana mpaminany any io fananana io ohatra fotsiny miala tsinga somary tanisa kely arak'izay fantako manana fiara ianao manana 4x4 ianao manana sprinter ianao manana camion mitrano be mijoalajoala be de mandeha am'izay ny sain'ny olona hoe sao kosa raha mba niraisiny any le vola amina miliara fa nafeniny fa ampiasainy tsikelikely aty aoriana le izy mba anakomana amin'ny mason'ny olona inona ny tena marina satria de manimba sain'ny olona maro izy am'izao fotoana izao mahakasika an'izay zavatra zay zany jaune hatreto mbola manofatrano manofatrano za fa sy tompotrano zay aloha zany sara zavaina amin'olona manofatrano za fa za kosa nefa nangataka tamin'Andriamanitra hoe zay mila camion mila manana camion za anotorana ny Betlehema any Joda hitatitra tany de zany nividianana camion za hoe amavehivavy azo lazaina any koa hoe raha hoe anjely ary za hoana moa zany afahako hivadika olombelona andeha hitady camion tsy manana fotoanan'izany za na nijerena koa mivatana za vehivavy aizany afahako hoe ndeha hitady camion fa sy mainsy miteny amin'ny Samson hoe tadiavo camion favoniasa camion favoniasa tany aman'olona fa sy camion vaovao andeha hitadiavana tany anotorona ny Betlehema zay le izy de azo le camion anotorona ny Betlehema fomba fantaovana anazy nisy olona niteny tamin'ny Samson hoe misy camion ozy izy amin'ny dadanay fa izy efa antitra ka sao de ilainareo fanojo zany le izy ka le izy payena 10 millions par mois de 10 millions par mois ozy izy ekena raha ohatra ka hoe alofa zay zanany ozy izy efa samy manana ny anay daholo dadanay miteny za antitra sy meko nareny ana fa midiko de amidiny le izy ka mbola tsara manana ravijiny izy hay nefa mitady camion favoniasa fa sy camion vaovao zany hoe efa camion favoniasa andeha ampiasaina hitatitra tany zany ko sy camion vaovao de zay nividianana le camion de vola vitaiza izy io eo am'le resa-bola mihitsy eo am'le resa-bola aza manay anao sao de verinao fa mpafolo-karena anao na mpafolo-karena ny fiangonana satria matetika zany de hoe
mpafolo-karena foana ny teniny eny de fanatra tsy mikitsika na ny ariary amin'ny fanatra sy ny ampafolo-karena zany fa maza mifehy zavaboary de manana fahefana za ohatra hoe andeha any France za ka vola ero de atakariko tsy Madagasikara de tsy mangalatra za raha ohatra ka miditra amina trano mpanan-karena anankiray ohatra na miditra amin'ny banka anankiray de hoe de miteny amin'Andriamanitra fa mila fahefana de maka vola ero za ohatra de atakaloko de iny vidianako camion de mampanino raha za zao hividy fiara tsara tare vidy an'iny galopérine zao za de jinio tsara anaty fiboana tsy nisy mpino mivavaka mikatona ny fiangonana mafy be tamin'ny fanaovana kasibosy de niezahako tao anatin'ny fiboana mihitsy no nividianana niny mba tsy hiteny ny mpino hoe volana fanatitra azonao le izy ia raha ohatra ka hoe zany ka hoe ao anatin'izay misy zany ohatra hoe misy zavatra mitranga ohatra hoe vice printer zany anadanay ohatrany hoe cousin zany zanaka nabaviny papanay no niteny niona tamin'ny lela mahery azaria tany hoe zay mana sprinter mihitsy fa tsy hay zay fankahitanjareo nareo fiangonana mana raha vidinareo kanzo rehefa nijerena tany le fiara anadana ihany tompony azonao ataoko hoe anadany katusia zany tompony azonao de mifampiresahana te de ozy peo 10 millions par mois fa tsy mampanino de zay nazahoana an'le izy hatramin'izao aza mbola misy 5 millions volan'le olona fa angamba ny teny azaria hoe pena tamin'ny tsy haiko na tamin'ny vina ny pena ny viana vao vita tamin'ny herinaratra de ohatrohatran'izay zany de za manana fahefana amin'izay tsiko fa ny fiangonana mijano hitanao tsika mividy tany sy miditra amin'izany mihitsy za hoe za ka vola de amidy tany ohatrany hoe sy fady zany fa karana zay ataony sy ny fahafoizany satria mikonto fananany ho any an-danitra iny de ny fahafoizany mpino sy ny fanatra zay ataony sy ny ampafolo-karena mitambatra no amidy tany satria misy valiny ho an'ny mpino any an-danitra iny de tsy afaka manampy amin'iny za androzanao le izy tsy afaka manampy amin'iny za fa fanatitra na resaka sabata sy ny ampafolo-karena raisinareo mafoy ny mpino de malaky vita ny vidiny tany satria raha ohatra zao ataontsika hoe Béatrice mahitafity zao manana fahafoizany izy tsy nana midy tany tsy nana ohatra zao ohatra zany fa nanany any an-danitra zany raha mafoy Julielia midy hazo fa nanany any an-danitra zany tsy hidirako iny fa sao de mitambatra le asa ny asa hoe fanatitra tsy ambony tany sy ny ampafolo-karena miditra amin'ny asan'Andriamanitra tsy misy vangana ny ariasy fa ny zavatra ilaiko kosa tsy ambadika zay tsy misy hijirany amin'ny asan'Andriamanitra tsy misy hijirany amin'ny fananan'olona any an-danitra tsy misy hijirany amin'ny hoe mety hoe anana ondry kely izy any an-danitra anana trano tsy misy hijirany amin'izany anainy ana manokana azonao le izy ana manokana iny mbola zay ihany koa isafidiny olona andovana fa tsy mpaminany hoe izy amin'ny olona raha mijery za amin'ny loanzy isy mahafatrapo tanisy asa katoisy asa sara ihany sa izy raha mijery za amin'ny koralina izy ary no tokony nana ohatra zao ao amin'ny MJ vehivavy manahoana amin'ny zareo groupe 7 manao mety jiana tapoka ny soratako hoe za de mametraka ny fiangonana amin'ny sy mahay ana tapitra zay ny mission koa de maty ny mpaminany na tonga de entina miakatra velo na tonga de tsy hita fotsiny miakatra velo ohatrany ali de eny ampandehanany eny miova dray mpimaso tapitra zany iraka mpanaovina ana de entiko ny mpaminany satria zay ny asanay de mety mametraka zao hoe jiana na katuisia reo manampy ana foana amin'ny zaitra azonao de reo no mandovana Italia sy Sahiandray fa reo niara-niatra mety John sy Timothy tsy fantatrao zany zany mandidy an'izany ka mety ozy ianao hoe ny fananako aza miasa saina fa volako manokana za afaka mankany France na hoe maka ero de vidianako an'le izy de ny fividianana tany ny fiangonana ihany tsy azo pidirina satria nany antony raha mafoy Julielia mafoy hazo anaovana Betlehem manjody satroboninahitra any zany hoe arenany any an-danitra iny ka raha ohatra zany ka hoe za no manampy amin'ny vidina tany nefa le izy ampiasain'ny fiangonana lasa sy misy manana ninonina le mpino ataontsika satria ny sahaniko daholo ny zavadrehetra azonao fa ny fanatitra ataonao de ny kontinao ihany
ny ampiforokarana taonao de micontenao ihany azahoanao zavatra any an-danitra de mandeha amin'ny fahamarinana teza moa ianao nahita hoe vehivavy mitotra fiangonana ka vita trano be ohatrany Betlehema io hatramin'izao ary mbola ny an-tanana olona hoe iza daholo ny lehilahy afaka anao any Betlehema de taiza ianao nahita an'izany hoe fiangonana kely ohatrany Tsiony ka anaty dadasika be fa pino mividy an'ireny ary mivolana pino mazava tsara amin'ireny de aza matahotra ny pino sao de maty za de iza ny andova ikorotana avy ny fiangonana efa vita laminasy zany eo amin'izay indrindra ray aman-dreny ataoko hoe mpaminany ihany aloha satria le vatana nofo no hitako eto fa le fanahy sy hitako fa le fanahy miresaka mila tsy indrindra tompoko be dia be ihany koa amin'ny mpino satria ny tena moa dia misy fotoana mba fanerasera kely ihany amin'izay ahafahana miresaka dia misy maneho fitarainana misy maneho ny heviny ataontsika hoe faneho-kevitra ilay izy fa tsy fitarainana loatra angamba hoe manana zavatra mba tiana atao amin'ilay fiangonana ohatra hoe mba te anao izay ampandroso ampiroborobo ny asa ohatra hoe mba misy zavatra tiana ho atsangana kanefa noho ny fiheverana hoe ianao tsy manambady ianao tsy mananjanaka ianao tsy misy olona afaka hoe andovana hoe andray izay zavatra nananao rehetrarehetra amin'ny fotoana zay tsy maheo an'ilay vatana satria ny olona moa tsy maintsy mandalo an'izayko rehefa ho avy fotoana hoe alain'Andriamanitra dia amin'iza zany no ametrahana izay zavatra rehetrarehetra izay ho lasa fananany fiangonana ve amin'ny maha fiangonana izay satria ianao lehibe ny fiangonana mipetraka ho fananana fiangonana ve ny fananana izay noharianao amin'ny maha ianao anao sa mipetraka amin'ny tsy fantako raha ny lalàny tany moako zao dia hoe amin'ny ray aman-drenina ampiretam-po sa hoe mipetraka amin'iza olona izay atsanganao manokana izay tsy fantatra tsy fahitsy izay fiheveran'Andriamanitra makaiza zany ny zavatra rehetrarehetra satria manitikitika ary manimba ny saina ihany indraindray ilay izy ny sain'ny olona ho iaho izay rehefa tafasaka tamiko hoe raha hanao zavatra ary izay ho an'ny mpaminany dia ho aniza izy amin'ny fotoana izay tsy maheo amin'ny mpaminany intsony mety misy mihevitra hoe raha hoe maty za dia satria nofo no hitany ahafahan'ny programan'Andriamanitra tsy fantany dia hoe Olovandry Katusia Stella Patricia reny ny andova na hoe misy miteny hoe mahatonga ny Samsona manao asan'Andriamanitra be neny hoe zareo mandova ny mpaminany io 4 zao dia zareo mandova anazy io camion zao dia zareo mandova anazy raha ny fananako manokana ohatra mety tsy afaka alovainy raha ohatra zany fa ny fananany fiangonana ny tany sy ny Betlehema Juda sy ny fiangonana mandidy sy manapaka satria vola no niala azonao an'Andriamanitra io fanjakan'Andriamanitra vola no niala tamin'izay ary vola am-piangonana sy ny ampafokarana teneniko anao zany voarakitra ao daholo mila madio saina zany ny mpino hoe zara anao zavatra be ho an'Andriamanitra dia izahay no vavolombelona sady ao anatiny asako ny mandeha manao tatitra eo anatrehan'Andriamanitra hatramin'ny Adama sevaka hatramin'izao dia raha ohatra zany aza misalasala mihitsy ohatra ny hoe taontsika zao Angelika misy taona izy mividy zavatra micro misy taona izy satria izy zao hitako na mafarabe teo androany dia izy manetra teny mafarabe dia mamafa ny lalana fiangonana iny dia nanatona anazy zany fampiresaka dia izy moa sy dia miresaka iny dia avy eo vita ny fampiresaka taonay dia ohatra zao iny efa nividy zavatra dia sy tokony mametraka hoe sonao vidiny dia micro ampiasaina amin'iny ary zany asan'Andriamanitra zany zavatra tsy azo lovaina zany seza zany zavatra tsy azo lovaina zany ny zavatra ao am-piangonana tsy azo lovaina zany araka ny teneniko aminao hoe ny tany ny trano izay vidiny amin'ny vola am-piangonana sy ny herim-ponimpino voalohany olo tsy azo ny praetapo amiko na ny ray aman-dreniko na ny fianakaviako kitikitihana satria sy herim-poko azonao ilay izy satria na miasa mpaminany dia mijoro amin'izay azy zany zay indray aloha zany ny tondrako resaka sy herim-poko ilay izy noho izany amin'ny fotoana za tsy eo ka mikitikitika ny Betlehema ny Juda ery Katusia ohatra ka miteny any anay tsy fiangonana ty tsy tonga dia mijoro ny fiangonana anay fanatitra anay tato
rehefa tsy eo ny mpaminany satria efa misy fiangonana ohatr'izany rehefa maty le filompanorona sady tsy niteraka korontana hatramin'izay ka hatramin'izao le fiangonana raha mandrika ny afarany efa voatsinjon'Andriamanitra zany ary voatsinjon'Andriamanitra zany zavatra zany hoe tsy maintsy zao ny afarany fiangonana ka tsy azony mpiray tapo amiko idirana misy resaka fandovana fiangonana zany fa amin'ny fotoana za maty ohatra de ny mpino amin'izay no miteny araka ny hitansika moa zany di Abrahama no mpisorona i Abrahama no mitondra fiangonana satria izy ny ray aman-dreny sika de manana loholona ato mpisorona Abrahama mpisorona Israely loholona raha olona Jebosita raha olona be voninahitra sika manana loholona Daniela manana loholona Solomon mivory zareo miaraka amin'ny Levita miaraka amin'ny rehetra hoe ahoana ny atao fa maty le filompanorona le filompanorona tsy azonao ananina nefa na maty tsy azo soloina ka tsy manana mpitoroteny sika fa rehetra daholo ny apôstôly iza amin'ireo natao sika mpitoroteny de ato misy komity araboly asangana ny komity de apetraka ianareo amin'ny kontiny vola eo masika rehetrarehetra miaraka amin'ny Levita zao daholo ny rafitra tsy misy miova ny rafitra fa za fotsiny tsy eo fa fiangonana mandeha ary ny zavatra hoe efa nividiny ny mpino tamin'ny herim-pony na tamin'ny fanatranamena na tamin'ny ampafolokareny na tamin'ny herim-pony mpino tsy azo ny mpiray tapo amin'ny kitikitihana fa raha fanana kosa za lasa tsy mampanina hoe ny fananana za no misafidy ohatra za miteny maka anankiray za mpiray tapo amiko mandovana ohatra hoe ka tsy alaiko fandovana za manana zanaka tezaina Jamika ohatra zany efa Jamika itoroteny ahoana moa Jamika ka tsy alaiko de maka za ato an-tranonay anankiroa any ana tena na vita be tamiko de Debora